anatin'ny tontolo ara-kulturaly no amaranantsika ny vaovao amarana ny fankalazana ny fahadimy-ambinipolo taona nisy ny Alliance Française ka isy araka izany ny hetsika samihafa izay ho tanterahana ka tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fisaorana ireo tompon'andraikitra sy manam-pahefana eo amin'ny firenena ny amin'ny fanomezana fahafahana ho an'ny Alliance Française ho ivotoerana iray ampiasain'ny daholobe rotsirakoty iray ny Simamy Rasoanay Voatrandy. Tsy natao toerana fianarana ny teny frantsay fotsiny ihany ny Alliance Française fa ihany koa toerana fandratona ny zavakanto ary fanehoan'ireo talenta malagasy ny kolontsaina izay misy eto amintsika. Manasongadina indrindra ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena frantsay sy ny firenena malagasy ny fisian'ny Alliance Française ary eo ihany koa ny toerana ifangaroan'ny kolontsaina rotonta. Mampahafantatra ny momba ny kolontsaina misy ao aminy frantsay ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny kolontsaina malagasy. Amarana ny fankalazana ny fahadimy-ambinipolo taona nisy araka izany ny Alliance Française ka isy ny fisaorana manokana ny governemanta malagasy ho fanamarina izany fankalazana izany. Fanankatona le fankalazana nataontsika tamin'ny fotoana volana février ohatran'izao dia wakatona amin'ny asabotsy zany fankalazana natratra ny fotoana io ny zavatra tena misongadina angamba amin'ny sabotsy zao moa zany dia le tapany voalohany izay anasana ny mpikambana ny gouvernement malagasy ho avy mba ahafahan'ny Alliance Française misaotra an'izareo nanome azy ny statut d'utilité publique. Amin'ny asabotsy izao araka izany ny famaranana ny fankalazana ny fahadimy-ambinipolo taona ny Alliance Française ka mpanakanto malagasy maro samihafa no hiankan-tsehatra sy haneho ny talentany manomboka amin'ny fito ariva. Ho an'ny dimy-ambinipolo taona manaraka moa dia hiezaka hatrany ny Alliance Française hizara izay tsara indrindra amin'ny kolontsaina malagasy indrindra ary koa hiezaka hanosika hatrany ireo mpanakanto sy manan-talenta malagasy. Iny fanadihadiana iny ary tokolasy tokovavy no mamarana ny vaovaontsika. Vaovao isany nisongadina tamin'ity androany ity ary ny lafiny ara-politika manokana. Norahina tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement androany moa ny tetiandro mpifidianana izay naroso ny senita sy ny firenena mikambana mbola andalo amin'ny filan-kevitry ny ministra izay tandreny filohan'ny tetezamita kosa moa ny fandaniana sy fanekenana izay tetiandro mpifidianana izay. Raha mahakasika kosa ny fifidianana izay ihany sy ny fanolorana candidat dia fantatra fa tsy afaka manohana na manendry candidat ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha mbola mijanona amin'ny toerana misy azy raha araka ny voasoritra ao anatin'ny andininy faharoa sy fahatelo ao amin'ny tondrozotra. Mankasitraka anao indray topoklazy topovavy niaraka taminay teto hatramin'ny farany tao anatin'izay fampalalam-baovao izay mametraka ny vilomo mandrapitafy ary mirary alina finaritra ho anao miaraka amin'ny fahitalavitry matv.